zany avy ato amin'ny communauté FKMT Fiangonana Katolika Malagasy eto Antokoa. Izay solonay tena zany dia i Lalatina Andrianjavison no présidentinay vaovao amin'izao nanomboka tamin'ny novembre 2015 zany. Dia ny homonenay Monteur Jean Bernin Marie. Ny lamesanay dia misy chorale ao aminay, dia misy koa ny fianarana katesisme satria efa misy ankizy be dia be zay. 30 minitra alohan'ny sorona masina zany ilay katesisme. Aminay misy nandray ny sakramentan'ny mariazy tao amin'ny membre chorale. Izay zao ny entretenir amitié azo lazaina efa matimatotra miaraka amin'ny communauté-ny Evry izay akaikinay eo. Dia misy ny recollection tamin'ny début année 2016 igny. Misy koa ny fiarana nankalaza ny fetim-pirenena 26 juin izay natao tany Evry. Dia invité anay zareo dia nandeha tena tany zany zay miara-mivavaka. Dia zay koa zany manao miara-mivavaka amin'ny protestante fiangonana Ravavy, nanao concert de Noël satria efa mahazatra ihany rehefa vita ny lamesa dia miaraka misakafo. Dia nanao antsapana koa zay miaraka tamin'ny protestante. Dia aorian'izay moa misy soirée izy efa misy isan-taona koa io. Dia manao soirée dîner dansant. Dia ny farany misy dîner du culte. Dia zay zany no mombanay ao am-piangonana tokoa. Dia misaotra antsika rehetra.